Ilay mpanakanto Rijado Modiany Harabainy Yas Madagasikara hoe tonga soa satria ambasadrisy mitombo hatrany ireo misafidy iaradia amin'ny Yasy ary izareo moa dia falina mpafantatra izany fa tafiditra ho isan'ny ambasadoro sy fianakaviambeny Yas Madagasikara i mpanakanto Rijady. Yasy dia miaradia hatrany amin'ireo mpanakanto malagasy eo amin'ny lafiny kanto sy ny mozika hoy zavatra izay nitsindriny ity Yas Madagasikara ity. Ataovy Yasy ny fianakam lehibe indrindra eto Madagasikara hoy izy ireo hatrany. Arabaina manokana moa i mpanakanto Rijady tonga soa amin'izany ambasadrisy izany. Tompoko vavy izy tompoko lahy, belohany idirantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana ary efa fantatra anareo. Azadino foana ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video ary indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne-natsika, ndao ary. Atomboko atsika amin'ny mpanakanto Mario moa ity video anankiray ity. Izy ity moa dia resaka karapanondro sandoka. Hoy mpanakanto Mario hoe efa sangy mihoatra ny loha kosa izao. Efa mahavita misy loka hatramin'ny karapanondro mihitsy ve, hoy fanontaniana izay napetraky ny mpanakanto Mario. Ho an'izay efa nifanerasera tamin'ny io compte io dia mba hiangaviana mba handefa numero fampiasaina amin'ny mazoli officiel hoy hafatra izay nataony ity mpanakanto ity. Ary anisany notsindriny manokana ihany koa ny hoe tsy misy zavatra marina avokoa ireo misoratra amin'ny sinina ireo. Misaotra indrindra tompoko i mpanakanto Mario ary manantena ny fanampinareo rehetra amin'ny io resaka karapanondro sandoka io. Fa ny any Sambava kosa dia resaka kariera no malaza. Kariera Ankorabe Sambava, raim-pianakaviana iray maty ny antefany vaty napoaka tamin'ny dinamity. Maty noho ny fanapoahana vaty tamin'ny dinamity i Arlin, ilay raim-pianakaviana 450 taona na dia efa fomba iray fanaony ireo mpamaky vaty amin'ny kariera Ankorabe, komina Ambohimalaza ny fanaovana izany. Araka ny vaovao avy any an-toerana moa dia ny zoma maraina no nanomboka ny fampitandremana ny mpiasa vato mba hikisaka lavitra fa hisy fanapoahana dinamity hoy lehilahy iray izay mpanome baiko na efa mety alefa na tsy ny fanapoahana. Bolongambato iray lehibe izay napitiky ilay dinamity nandritra ny fipoahana no ny antefa avy hatrany tamin'ny Arlin, maty tsy tradrany vokatra izany ity farany. Izy no voalaza fa olona fa enina maty teo amin'ny io kariera io tao anatin'ny 420 taona. Manoloana ny trangan-javatra toy ireto moa dia tsy maintsy mametraka aya foana ny fokon'olona ary mihevitra ny fokon'olona fa somba tany mananjiny ity ka efa nanaovana vony omby tsy latsaka ny dimy izay natao jory teto fa saingy tsy natazona ireo loza tsy seho. Iarahantsika nahita sy iarahantsika mahafantatra moa dia nandeha teny Evaty moa ny filoham-pirenena ary anisan'ny nampirehareha ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Madagasikara et son futur moa iny zavatra iny. Hoy ity pejy ity nilazany hoe filoha Andry Rajoelina, filoha tena sahy hitondra fanatsarana eto amin'ny firenena. Mbola tsy nisy filoha sahy nanome numero ho an'ny vahoaka raha tsy ity filoha Andry Rajoelina ity, hoy izy hatrany. Tsy nisalasala ny filoha Andry Rajoelina nanome numero telefona an'ireo mpiasa douane iny Ivato ahafahany izy ireo mifandray mivantana amin'ny filoha, tsy misy mpanelanelana raha misy tranga hafahafa hita mba hialana amin'ny mety ho tsindry mahazo azy ireo. Araka ny teny efa nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny filan-kevitry ny ministra dia hanome prima ireo izay natratra ilay sokatra sy volamena. Androany tokoa moa dia no tanterahana teny Ivato izany zavatra voalazany izany. Nahazo ny prima ireo douanier 4 mirahalahy. Raha ny fantatra sy miparitaka moa dia 2,4 sy rehetsy sy 8,20 sy 300 tapitrisa ariary mizara 4 no azony izy ireo. Nisy koa ireo nahazo ny avancement spécial sy exceptionnel ireo mpiara-miasa tamin'ny izy ireo. Nisy koa moa ireo nahazo prima mitokana 4 mirahalahy nohon ilay fahatratrarana volamena ka nahazo 10 sy 700 sy 500 sy 500 sy rehetsy sy
zato tapitrisa ariary mizara efatra ihany koa. Izao moa no natao dia mba handrisihana ireo sasany hiasa tsara satria eny ivaty no hivahana harem-pirenena mankany ivelany. Zavatra tsy maintsy no resahana moa iny ary zavatra tsy maintsy no lazaina satria anisan'ny zavanisy iny ary zavatra niparitaka ihany koa naneran'ny tambanjota rehetrarehetra izay ahafahana mahita vaovao. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny filoham-pirenena sy ny zavanitranga teny ivato iny ndeha arisika hilaza any ity manaraka ity indray. Ity anankiray ity kosa dia resaka camion citerne nipoka any Nigeria moa izy ity, fa zareo kely aminareo satria anisan'ny zavatra izay misongadina any ivelany moa ity zavatra ity. Olona mahery ny 420 moa iny ainy noho ny fipoahany camion citerne iray ny sabotsy lasa teo. Camion citerne iray nitondra lasantsy 4 litatra no nipoka tao Nigeria ny marainan'ny sabotsy 12 janoary 2024 lasa teo. Nohon izany fipoahany camion citerne izany moa dia olona mahery ny 420 no namoy ainy ary miisa 250 no miakatra fanirifirina noho ny fahamezana ny hatra tamin'izy ireo. Niparitaka tamin'ny tany ilay soloka nentiny ity fiarabe ity ary nitangorona naka izany ireo vahoaka. Kinanjo anefa moa dia nirehitra tampoka ilay camion citerne ka izay no nahatonga ny loza. Fa ny malaza any amin'ny distrikany Antsohihy moa dia resaka fikambanana Gomabe Sofia nahazo ben'ny tanàna 4 noho ny 13 ho an'ny distrikany Antsohihy. Tsy nisy fiovana firy amin'ny ankapobeny ny voka-pifidianana ben'ny tanàna ho an'ny distrikany Antsohihy. Lany ho ben'ny tanàna avokoa izy 4 mianadahy avy ao amin'ny fikambanana Gomabe Sofia izay nitarika Vonjimaika. Ampahafantariko etoana moa izy 4 mianadahy ireo. Andriamatoa Kasimo Alphonse no voafidy sy lany ben'ny tanàna ao Anjalazala ary Ramatoa Leontine Razafy Manasina no voafidim-bahoaka sady lany ben'ny tanàna Ampandriankilandy. Andriamatoa Tsaralaza Germain no voafidim-bahoaka sady lany ho ben'ny tanàna ao Ankerika ary Andriamatoa Doué Andrianjara no voafidim-bahoaka sady lany ho ben'ny tanàna ao Anadrano. Fahombiazana moa no azo amintinana ny hetsika nataon'ny fikambanana izay nanolotra olona azo atokisana ho ben'ny tanàna eo anivon'ny komina. 7 ireo nandresy Vonjimaika ary 7 koa ireo nandresy ofisialy midika izany fa 100 ny vokatra ho an'ny fikambanana. Hoy ny filoha amboninahitra ny fikambanana naneho ny heviny sady nitondra fisaorana ny vahoaka ny safidy sy nametraka fitokisana ho an'ny fikambanana Gomabe Sofia. Izany moa ny vaovao mafaly ho an'ireo fikambanana Gomabe any amin'iny distrikany Antsohihy iny. Noho izany dia fahombiazana tanteraka no azo amintinana ny hetsika nataony ity fikambanana ity. Arabaina moa izy ireo hahaleo hahalasa ary hahavita be amin'ny andraikitra izay atao sy andraikitra rehetra izay miandry izy ireo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy. Zay fa tsy maintsy hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.